ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farabatsika rehefa malala hatratra alakamisy fa 20 ny volana aprility ny mofinaina voalahatra antsika dia ny Korintiana faharoa toko fahaefatra, Korintiana faharoa toko fahaefatra, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany satria manana izany fanompona izany zahay araka ny nahazoana efa mindrampo dia tsy ketraka. Fa efa nilavina ny zavatra takona mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra zahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no idirana tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay overy zany, izay no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao. Dia ny sainy tsy mino mba tsy hipisahan'ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra, fa tsy ny tenanay ny torenay fa Kristy Jesosy tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalan'ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay. Aoka Andriamanitra izay mazava, izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay. Entin'ny Paoly mahatsiaro ilay Andriamanitra nandidy ny mazava isy isika. Satria ao amin'ny bokin'ny Genesis, mahatsiaro zany isika no amin'ny toko voalohany, Andriamanitra dia nahary ny mazava, ary Andriamanitra ny teny manao hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Dia hiton'ny Paoly mahatsiaro an'izany teny zany tsika raha ohatra ka mamaky ny andininy fahaenina hoe fa Andriamanitra izay nandidy ny hoe aoka ny mazava ahazava ny ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay. Zany hoe ny fontsika koa zany dia mety hitoerany ny aizina, ary iza no mahatonga ny mazava ao anatin'ny fontsika? Andriamanitra. Io fon'ny olombelona io dia mety hanjakan'ny maizina. Manahoana moa ny fo hanjakan'ny maizina raha ohatra ka jerentsika amin'ilay Genesis toko voalohany hoe fo mbola tsy nahary ny mazava Andriamanitra dia inona no nitranga? Aizina ny teto ambonin'ny tany sady tsy misy endrika. Dia oharina amin'izay koa ny fon'ny olona izay tsy mbola nandray ny mazava. Fo tsy misy endrika. Ina moa hoe fo tsy misy endrika? Raha mitentsika hoe fo io dia tsy ilay tova-tenenina amin'ny teny hoe kardiana, ilay fo tempotempo iny loatra. Fa raha miteny ny Korintiana eto miteny amin'ny Paoly ny Korintiana hoe ny fo eto dia ilay maha olona le olona mihitsy. Ilay fo izay eritreretina ho taova mampisy fahavelomana, ilay taova izay mampisy aina, ilay taova izay mamelona ny olona. Amin'izay fomba tsotro izay fotsiny no hevitry ny hoe fo raha jerena misaotra masina. Izany dia raha miteny hoe fo mbola tsy itoeran'ny mazava dia izao fo tsy misy fiainana, fo tsy misy aina, fo tsy misy endrika, tsisy hijerena azy. Zany hoe fiainana tsy misy endrika, fiainan'olona tsy mitondra aina fa mitondra fahafatesana. Rehefa ny olona no tsy manana fo madio zany dia izao mivohy ny kolontsaina ny fahafatesana izy. I Papa Joany Paoly faharoa raha ny resaka teny hoe nanazava momba ny antsoina hoe kolontsaina ny fahafatesana, hoe ny taonjato eny antsika na dia eo aza ny fandrosin'ny siansa, na eo ara ny fandrosin'ny teknôlôjia, na eo ara ny fandrosin'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina, na mety eo koa aza ny fandrosin'ny fivinana filazantsara dia izao tozary mahazo toerana eto amin'izao tontolo izao hoy ity mpamparay masiny ity ny
ny kolotsaina ny fahafatesana ary tena fantatsika mihitsy ny kolotsaina ny fahafatesana fa kolotsaina ny tsy firaharahiana ny hafa, kolotsaina ny fitiavatena, kolotsaina ny fanamaivana no tsoina hoe aina, kolotsaina ny tsy firaharahiana no tsoina hoe aina ary hitatsika fa zany mitranga eto ambonin'ny tany am'izao ataotsika hoe ady mitranga any Europe zao dia am'izao famonoana olona hitatsika finoan'olona raha tsy resaka fa tsy zay mitranga any Moyen Orient tsika mitranga any Europa fa atsinanana dia kolotsaina ny fahafatesana tsisy firaharahiana aina maty eto Madagasikara vao aingantsika vao omaly nahita ny finoan'olona mitranga tany feferana ny Zorobe fianakaviana ankizy alaina vonoina tanora tsy ampitaona simbana be dehibe ny irongony amidy amy toerana maro samihafa tsy eto Madagasikara ihany fa manera tany tsy firaharahiana ny hoe ankizy tokony alefa hianatra fa ankizy simbana ny rongony simba ny herisetra be dehibe ano ahitantsika an'izany akoatra zany moa dia amy lafin'ny siansa fiezahan'ny olona hanafaingana ny fahafatesan'ny olona hoe afaka manao didim-pananana ny olona hoe rehefa marary de vonoina sy ny sisa nahoana mety hitentsika fahalalahana nge zany zonge zany efa marary be nge izy ka azo ataony manafaingana manamaivana ny fahalalahana eny mety ho fanazavana daholo ihany zany fa ao anatin'izany rehetra ny kolotsaina ny fahafatesana hotsika manao hoe ny fo rehefa tsy mbola mahita ny fahazavany Kristy dia manjary kolotsaina tsy manome toerana ny aina, tsy manome toerana ny hafa fo tsisy endrika tsy misy fahavelomana fa manjary manimba fiainan'olona matetika tena hoe fo maloto fa fo feno aizina mihitsy fa tsy zay ihany la mitentsika hoe fo feno aizina hoe tsisy endrika fiainana tsisy endrika fiainana tsy manitona fa fiainana mangatsika koa fiainana mangatsika fo mangatsika fo tsy mitempo fitserana eo anatrehan'ny hafa fo tsy miraharahany fangiry firin'ny hafa de hitatsika fa zany ny kolotsaina iainantsika am'izao zavatra iainantsika isan'andro amin'ny andavanandro efa zatra mahita olona zatra mahita fantrana zatra mahita olona eny amin'ny fako zatra mahita olona marary tsy misy mpijery zatra mahita accident koa aza ka tsy mampaninona ny mahita zavatra tahak'izany zatra mahita totsika hoe insécurité raha ohatra ka amina tany manaja aina isika ohatra de mahita olona manao taingy be amin'ny fiarakodina manao taingy be amin'ny moto dia mangovotra ny olona raha sendra mandaly fa ahoana raha ankizy kely anankitelo ve de hoentinao amina moto anankiray ao anaty embouteillage ao anaty fitohanan'ny fiarakodia de tsika amintsika zany efa mahazatra fa raha olona ataovy hoe miaina amina firenena zay sarotiny amina zavatra ohatran'izany dia mangovotra hoe fa ahoana ary tsika moa mety mety hoe mandeha ho azy fa ianareo ny tsy zatra ndraindray tahaka zany ny fomba jerentsika azy fa tsy de azo jerena am'izany loatra fa lasa toe-tsaina le izy lasa état d'esprit mihitsy aza lasa manefy antsika ho tsy miraharaha ny fenitra apetraka tsy miraharaha zavatra totsika hoe lamina satria hoy ny boky ny Genesisy manao hoe fony tsy mbola tonga ny mazava de tsisy endrika chaos zany hoe tsisy endrika fa korotana ary tahaka izany ny fo izay tsy mbola hidiran'i Jesosy fo tsy mbola hidiran'ny fahazavan'Andriamanitra dia fo zay mitahiry chaos mitahiry korontana fiaina fo tsy milamina tsisy fiadanana fo mitahiry mivoy zavatra ataontsika hoe korontana isan-karazany fo tsy vonona anao zavatra tsara fa fo andrava fo animba zavatra takizay mandrakariva no ndraindray ijerentsika ny ataontsika hoe ny fiainana indraindray rehefa ohatra ka tsy mbola nandray an' Jesosy ny olona tsy mbola hitoeran'ny fahazavan'ny olona ny fahazavan'i Jesosy ny fon'ny olona de zao manjary fo mangatsika tsy miraharaha olombelona tsy miraharaha ny fahavoazan'ny hafa mazava itenin'ny Paoly io
ary zay ny mahatonga azy miteny hoe fotsy miraharaha koa ny tenin'andriamanitra, fotsy miraharaha ny fahasoavan'andriamanitra, fo manao tsinitsinina ny fanompona an'andriamanitra. Le afako zany rehetrany dia sary zay teny antsika manao hoe haizina fo itoeran'ny aizina, fa hoy pony eto manao hoe fa andriamanitra nandidiny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay. Zany hoe tahaka ny nandidian'andriamanitra ny hoe misy mazava no andidian'andriamanitra koa hoe misy mazava ao anatin'ny fonay ho Paoly. Reafako andriamanitra ihany no afaka manaisotra ny aizina ao anatin'ny fon'ny olona, tsy ny olombelona no afaka manaisotra zany aizina zany, tsy amin'ny alalan'ny fianarana lavabe ataony amin'ny université zany, tsy amin'ny alalan'ny fanabeazana mety atao anivon'ny fiarahamonina, tsy amin'ny alalan'ny fiezahan'ny olombelona hifetena, ilaina daholo zany rehetra zany amin'ny lafin'ny fanabeazana fa zao ny fananana fo itoerany mazava dia asan'andriamanitra. Andriamanitra no mandidy mandroaka ny aizina ao anatin'ny fon'ny olona ka mahatonga ny fon'ny olona hitoerany mazava. Ny Paoly de soratry Paoly de manazava fa ny olombelona dia ny mpino marimarina kokoa dia tempony ny fanahy masina, tempony ny fahazavan'ny tavan'ny Kristy. Zany hoe amin'ny fotoana zay andraisan'ny olona an Jesosy ao am-po dia madio ny fon'ny olona, ary ny ako ny fahadiovam-po ny toritenin'ny Jesosy ao amin'ny filazantsara masina araky ny Matthieu dia mahita an'Andriamanitra, sambatra ny madio fo fa izy ny mahita an'Andriamanitra. Ny hoe mby ao anatintsika ny fahazavan'ny Kristy dia afaka lay loton'ny fo, afaka lay fo maloto dia manjary mahita an'Andriamanitra. Tsy lay mahita an'Andriamanitra amin'ny lafiny hoe fizika zany asa-pahitanana nge zany, fa mahita ny asan'Andriamanitra, mahita ny fanatrehan'Andriamanitra, mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra ho tsika teo no manana fahefanandidy ny asan'ny maizina ho afaka ao am-pon'ny olona. Andriamanitra zany no manala ny aiziny fo ao anatintsika ka mahatonga atsika velona amin'ny fanantenana ao amin'Andriamanitra. Le afako eto ary de zao, ny zava-dehibe tsy ny fitansanany aizina sy ny asan'ny aizina, tsy zany ny zava-dehibe amintsika. Zay tanisa zay ndresantsika teo, ny asan'ny aizina be dehibe ary mety hivoatra mihitsy ary, fa ny zava-dehibe de zao tsy misy aizina maharesy mazava, tsy misy aizina maharitra eo anatrehan'ny mazava. Iza no mitondra ny mazava? Andriamanitra. Raha ovinany misy ny mazava amin'ny fotoana itena toerana zay misy an'Andriamanitra de misy ny mazava. Inona ny vokatry ny mazava? Fahadiovam-po. Inona ny vokatry ny mazava ao am-pon'ny olona? Fahadiovam-po. Manjary madio fo ny olona. Inona koa ny vokatry ny mazava eo amin'ny fiainan'ny olona? Mazoto manao ny fanompona an'Andriamanitra. Andiny ny voalohany, satria manana izany fanompona zany zay. Ny olona manana ny mazava ao am-po de olona te hanompo an'Andriamanitra, olona te hiankina amin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana zay itoerany mazava ao am-ponao de zao ny zavatra metrahanao fanontaniana de hoe inona Andriamanitra ny zavatra andrasanao amiko, inona ny zavatra tianao ataoko aminao Andriamanitra. Amin'ny fotoana itoerany mazava atao anatintsika de amin'ny fotoana andraisantsika ny mazava de manana etaeta isika hanompo an'Andriamanitra, tsy manana etaeta hampanompo an'Andriamanitra tahaka ny ataon'ny jentilisa, satria ny jentilisa de zao mampanompo an'Andriamanitra izy, ny sampige manompo fa ny olona manana ny fahazavan'ny Kristy de manana etaeta te hanompo an'Andriamanitra. Ary tsy zany ihany, fa ny olona zay madio foko dia tsy hoe manana fahadiovam-po ihany na te hanompo an'Andriamanitra ihany koa, fa zao miala mandaro ny antsoina hoe zavatra mahamenatra. Mandà ny atao hoe zavatra mahamenatra. Inona ny hoe zavatra mahamenatra? Ny ataontsika hoe ny fiainana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. No zany dia zava-dehibe ary ny ahatsapahantsika hoe ny mahamaika an'Andriamanitra de ny andidiny mazava itoetra atao anatin'ny fontsika, itoetra atao anatin'ny fontsika. Ary hoy Paoly manao hoe rehefa mby ao anatin'ny fontsika ny mazava de fantatsika
ny voninahitr'Andriamanitra. Tsapatsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ndraindray tsika tia hita ny voninahitr'Andriamanitra, tia hita ny zava-mahagaga tia ataon'Andriamanitra, ndraindray tia hita ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, nefa ny fotsika mbola itoeran'ny aiziny, ny fotsika tsy madio, ny fotsika tsy anjakan'ny fanan'Andriamanitra. Fa rehefa itoerany fahazavana ny fotsika, rehefa madio ny fotsika, de izao hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ny olona madio fo ve? Olona manao zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, olona mahay mamela heloka ny namana, olona tia namana, olona manao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra, olona manao amin'ny fifaliana izay zavatra mahasoa ny hafa, olona mahatsiaro mety ho marefo amin'ny fiainana nefa manana n'Andriamanitra izay mahatanteraka ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy. Miavaka malala meteza ho diovin'Andriamanitra amin'ny fahazavany tavany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, meteza andray le fahazavana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, dia adio fo ianao, dia hazava fo ianao. Fa rehefa manana fo madio sy fo mazava dia izao manana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro, manana fiadanam-po amin'ny fiainana isan'andro, ary mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Miavaka isika. Tompo ao misotranao zahay, fa ianao ilay mandidiny nazava teto amin'izao tontolo izao no nandroaka ny asan'ny maizina, no angatahana koa anaisotra zay rehetra mety aizina mitampify aty anatin'ny fonay, ka tsy ahitanay na tsy ahafantaranay ny sitraponao. Tompo, talao amin'ny famindramponao zahay, ampaherezo hoe diovy ny fonay Tompo, hahitanao Andriamanitra, diovy ny fonay mba tsofo feno korontana, tebiteby, tahotra, fahakalana, fitiavatena, fa diovy ny fonay Tompo amin'ny ranao Jesosy, ary toerany fanahinao masina mba hanananay fo faly lalandava, fo itoeran'ny fitiavanamana fa tsy ny fialonana, fo itoeran'ny fifaliana fa tsy ny fifiarotanaina, fo itoeran'ny finoana fa tsy ny fisalasalana, ary fo anjakan'ny fahasoavanao. Mivavaka izay Jesosy, tehirizo ny fanoloran-tenanay hitoetra betsaka ao aminao Andriamanitra. Aza mahafoina masaraka anay ianao Tompo. Misaotra ny amin'ny herinandro izay tsapanay ity fantantaninao sy ny fimbininao, dia mbola manohy izao faraparan'ny herinandro izao zay Tompo, ho fenonao ny fahazavanao. Jereo ireo marary, jereo ireo manana olana, jereo ireo manana ady am-panahy Jesosy, rakofy amin'ny fahasoavanao. Dia anapako aminay mandrakariva ny fiadanana sy ny fifaliana. Dia metraka ny fiainana am-pelantananao hatrany zahay Tompo, mba ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay, fa manana fo madio zahay, manana fo mazava zahay noho ianao. Aminanao Jesosy. Amen.